Yeah! La détente 1962, 1975. Salama tompoko manasanao. Amaky anty kaye vavao, Classe, baka mifantoha mandraisa penina, maiza mihaino de menara tsara. Salama tompoko, salama tompoko, salama tompoko, salama tompoko. Resaka tantaran'izay tsinona fa détente, menara tsara hoy fa tsy afaka tsy tanty. 1962, 1975 ny daty ataovy tsy anjery na makaiza na makaiza. Nanomboka ny 1962 ireo ngeza anakiroa de nanao coopération commerciale sy technique pour limiter la course aux armements de zay zany no mifika. Ny crise sy ny ady nisy nandritra ny détente de voafehan'ireo ngeza anakiroa ireo mantsy. Zany hoe ny ady lehibe fatelo de tsy ahina hitranga de ny devoiranao ho ataovy amin'ny stylo mangamanga. Ny zone d'influence de tsy ampitsony koa fa mijanona amireo zay efa nisy teo aloha. Inona ary ny antom-pisiny détente omenanao direct fa tsy atao mise en attente. La volonté des deux grands, la fabrication des armes nucléaires, les problèmes internes des deux grands, la montée des nouvelles puissances. La volonté des deux grands, la détente et la politique des deux cas. Kennedy sy Khrouchtchev ary nitoy nandritra ny fitondrany Johnson sy Nixon. La fabrication des armes nucléaires, c'est une chose qui coûte très très cher. Mila fampiasana vola be noho izany ka tsy tafiditra raha tsy ny firenena matanjaka ihany. Les problèmes internes des deux grands, les États-Unis doivent dépenser beaucoup d'argent pour intégrer les Noirs dans la société américaine. Le racisme envers les Noirs, c'est le problème. En URSS, c'est le problème agricole, l'insuffisance de la production agricole. Ainsi, l'URSS se lance dans l'importation pour subvenir aux besoins alimentaires de la population. La montée des nouvelles puissances qui veulent dépasser les deux grands. Pour les États-Unis, ce sont l'Europe et le Japon. Pour l'URSS, c'est la Chine, les enfants. Moula Otsarave, les enfants. Haha. Les réalités ou les succès de la détente. 1963 nasina teletype na téléphone rouge. Ifandraisany Washington sy Moscou. Zany hoe Maison Blanche sy Kremlin satria tsy ampy ny resaka eo amin'ireo ngeza roa. Mbola 1963 traité de Moscou izay nosoniavin'izy roa ho fandrarana ny essai nucléaire izay mitrangany amin'ny atmosphère. Mbola 1963 foana reo grand anakiroa de nanao akôro fa ny États-Unis de hivarotra varim-bazaha sy katsaka ho an'ny URSS zay efa tena tapaka. 1967 de nanao akôron-dray ampitsaharana ny ady israélo-arabe. Izany hoe la guerre des 6 jours izay du 5 au 11 juin 1967. Zay! Zero Androan! Ranger vos affaires. Misaotra tompoko, misaotra anao. Namaky anty kaye vavao, Classe, baka mifantoha mandraisa penina, maiza mihaino de menara tsara. Misaotra tompoko.